Salama daholo androany isika dia ndao indray raha iresadresaka ny vaovao izay malaza any Antsohiana. Fantatra amin'izao fotoana izao fa ny mpanakanto Jojoby no hanafana ny lanonana izay fankalazana ny faha-13 taona ny polisy-pirenena any Antsohiany. Ka hafana araka izany ny lanonana amin'izay ary hiavaka dia hiavaka tokoa satria le Roi Disa Ligue no hanafana an'izay lanonana izay ka efa velovelom-bolo sahady ireo veonivon'izay polisy-pirenena izay sy ny vahoaka ny Antsohiana amin'izao fotoana izao. Raha vantany voanandre an'izay fa ny mpanakanto Jojoby no hanafana an'izay lanonana izay. Ka izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Fanamboaran-dalana no ny asa fametrahana tetezam-by izay vonjomaika na pont Belay eo Bevonitra PK 520 plus 750 tetezany Berivotra commune Antanambao Andranolava district-ny Marovoay dia ho tapaka ny lalan'ny pirenena faha-efatra ny asabotsy 10 oktobra manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny alahady 9 oktobra amin'ny 7 hariva. Tsy misy ny familin-dalana na déviation any an-toerana. Ny ministeran'ny asa vaventy dia miangavy ny mpampiasa io lalana io hanaraka ireo toromarika rehetra mandritra ny fepotona hahatapahany io hampahandalana io. Nanaitra ny maro indray raha vantany vao nahita ny vehivavy iray izay tsy salama saina no niteraka tamin'ny fanarim-pako manoloana ny chambre de commerce tamin'ny andro ny 24 septambra maraina teo. Tokony ho tamin'ny nora sy sasany. Teradaso aman-tsara izy ary olona tsara sitrapo no nitondra azy ao amin'ny CSPD tsy menatsy. Nandray andraikitra avy hatrany ny talemparity ny ministeran'ny mponina nanome sakafo sy akanjo ary body fotsy ho an'ilay zaza. John no natao anarany ilay zazakely tany Toliaramo no nisehony ity tranga somary mahagaga ity. Ka manoloana izay fahaterahany vehivavy izay tsy salama saina izay dia maro ny mametra-panontaniana amin'ilay hoe mbola vitany lehilahy ihany ny manao firaisana aranofo amin'ny olona izay fahita fa tsy salama saina izay, mba olona tahaka nehoana loatra no manararaotra azy ireny. Any Antsohiana indray lavon'ny mpitandron'ny filaminana teo amin'ny Kizo akaiky ny fokotany Ampobilava commune rural Anjalazala ilay dahalo Raindany izay mpandrava omby antsoina hoe Mendry avy any Rangodina commune Tsiamalaho district-ny Befandriana Avaratriny. Tsy misy fanjakana hanaiky ny alatromby sy ny asa ratsy aty Antsohiana ary mbola hitohy mafimafy ny asa izay fampadrintany. Io ny teny izay nataony député Tody Manana Hyacinthe Befeno tao amin'ny tambazotra Facebook tamin'ny andro ny talata fa 7 septambra 2024 lasa teo iny ary efa saiky ho isan'andro manao filazana ny dahalo lavon'ny balan'ny mpitandron'ny filaminana ity sombavambahoaka izay voafidy tao Antsohiana ity. Somary mahagaga ny mpanara-baovao fotsiny ny hoe mirongatra ny asan-dahalo tamin'ny andro ny alatsinainy 13 septambra alina ohatra dia notafihiny dahalo ny tanàn'ny Ankerika ary maty notifirin'ireo dahalo ny filoha lefitry ny fokotany izay mbola nidoran'izy ireo ihany koa ny tranony. Mangataka amin'ny député ny vahoaka ny Ankerika raha mba hametrahana ny mpitandron'ny filaminana ny tapitanan'ny Ankerika satria miverimberina loatra ny asa ratsy n'ireo dahalo. Manao fanampy ny député Hyacinthe Befeno Tody Manana fa tsy maintsy mandro fahalemana i Antsohiana alohan'ny faran'ny taona. Mirary ny hisiny izany ireo vahoaka ny Antsohiana iray manontolo amin'izao fotoana izao. Ainganeka tena handry fahalemana tokoa izay Antsohiana iray manontolo sy ny faritra ny Sofia iny fa izay no andrasan'ny vahoaka amin'ireo mpitondra rehetra any amin'ny faritra iny amin'izao fotoana izao. Mbola makasika an'izay fahafatesany Mendry zay moa dia nalaza tato ato fa mandrefy ny mpitandron'ny filaminana ireo dahalo ary tena sahy tokoa mitifitra sy mandorotra n'olona. Tsy miravoravo tanana manoloana izany ny gendarmeria ao amin'ny vondrotom-baritry ny Antsohiana izay mifehy ny district anankitelo ao amin'ny faritra Sofia, Analalava, Antsohiana, Bealanana fa mandray andraikitra tandrify azy sy miara-misalahy
amin'ny fokon'olona na fanomezana vaovao marina sy marim-potsitra fotsiny dia efa zava-dehibe hoy ny fanazavana izy ireo hatrany. Nisehoany halatromby tany amin'ny fokotany Marovatosidy, komina Ambarjebisid, distrikta Analalava tamin'iny androny afaka omaliny ho tamin'ny 2 ora maraina. Nisy ny fanarahandia natao ary hita nisy namatotra anaty krihitrala ireo omby lasan'ireo Jolay ka natao andromaso mba hisamborana ny olona izay nangalatra azy. Tokony tamin'ny 4 ora maraina tamin'ny androny 24 septambra no tonga naka ny omby ilay olon-dratsy aza mihetsika ho izy zandary famojanona ary nandositra namonjy ireo namany any ankizo ijomaneva di dinera ka voatery nampiasa fitaovana teny am-pelatanany ireo zandary izay nitifitra ka nahalavo azy. Torak' izany ihany koa tao amin'ny komina Anjiamangirina distrikta Antsohihy voasambotra i Herinô izay nangalatra omby tao Antsako Amirantina efa nihaiky ny heloka vitany sy nanaiky hanambara ireo namany saingy nandositra sy nampitandremana 3 kilometatra tsiditry ny Antsako Amirantina ka maty voatifitra. Dahalo mpamerikeloka efa nigadra ny taona 2024 fa mbola manohy ny asa ratsiny rehefa tafavoaka araky ny fanazavana voaray hatrany. Tao amin'ny komina Anjalazala indray dia izay nahitana an'izay fatiny mendry izay tomponantoka tamin'ny halatromby 80 tao amin'ny fokotany Betangirina, komina Anjalazala iray volana lasa izay. Mitohy araka izany sy niezaka ary hatao azalambo ireo zay dahalo mampiorohoro ny vahoaka mba sy ny fandriam-pahalemana maharitra araky ny fanazavana izay noentiny tompon'andraikitra eo anivony izay zandarmeriam-pirenena izay hatrany. Manome toky ny vahoaka araka izany ny zandarmeriam-pirenena sy ny mpitandro ny filaminana fa tsy mijery fotsiny amin'izao manoloana an'ireo zay trangana tsy fandriam-pahalemana na ihany koa asan-jiolahy fa dia avy hatrany mandray an-tanana ary manao entso zavatra mihitsy mba hampandry fahalemana ny tany izay mba tonga ny vahoaka hahatoky azy ireo sy mba hilamin-tsaina tsara ao anatin'izay fiariana izay ka dia isorana manokana ireo mpitandro ny filaminana amin'izay ezaka lehibe ataon'izy ireo izay. Any Antsohihy hatrany dia ankalazaina amin'ny fomba ofisialy izay manetriketrika ny 17 taona ny polisy pirenena ao Antsohihy renivohitra ao. Ao amin'ny tranompokon'olona no hanaovana kabare izay miavaka miaraka amin'ny mpanakanto Jojoby ny asabotsy 27 ny septambra ho avy izao. Naneo ny fahavononany ny fikambanany vadin'ny polisy sy ny polisy vavy na ny antsoina hoe fivapova izay tompony fikarakarana ny hetsika. Hafaka miantso ny laharana 034 01 914 17 na 038 19 279 64 raha mila fanazavana indrindra fa ireo zay hamandrika toerana amin'izay kabare izay. Nanamafy ny mpikarakara fa vonina hanome fahafaham-pony mpankafy ipanakanto Jojoby Leroy Disalegy amin'io fotoana io. Mahazo tsodrano amin'ny Jojoby avokoa izay tonga amin'izay fotoana izay ka dia maro sahady ny miandry an'izay kabare ho ataon'ny Jojoby izay sy ny tsodrano tsara avy any amin'izay mpanakanto Jojoby izay mandritra izay seho ho ataony ao Antsohihy izay amin'ny fankalazana fa 17 taona ny joroan'ny polisy mirenena ao Antsohihy renivohitra izay. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anaty video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsaroa voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misisy tonga tao tagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.